Dia ity zany ny varavarana mety chambre dia raha vao misokatra ny varavarana dia izao no hita. Izao zany ny en général ohatra izao zany ny paoziny. Okay. Dia angambany no mba tombontsika eto. Rehefa misokatra ny varavarana dia ito closet na armoire, tsy armoire moa zany mais bon closet zany no hitanareo. Dia ity anako sy ny zanako izy ity. Dia raha sokafana dia ahitana rasa akanjon-jazakely be dia be. Ohatra izao hoe ity zao ohatra efa hitanareo tamin'ny vidéo angamba izy ity. Izany hoe zany ny atsasan'ny zanako dia ny kilalao sy ny sisany any ambany. Dia sokafana ny ilany dia akanjo maman. Akanjo maman ny ity koa zao hitanareo tamin'ny bon mivadika le izy fa hitanareo tamin'ny vidéo koa iny. Metsi prime. Okay. Dia raha jerenareo ny eto ambany dia mikararoko ny eo. Boty dia talon dia tennis. Dia eto amin'ny sisiny eto koa mbola misy baoritra hafa misy mikiraro ambony. Bon misafiritaka be ny fa aleo tsy jerena intsony. Dia ny ety ambony ny poketrako ngeza rehetra sy diaper bag na ny sac ny couche zany. Dia reo zany poketrako lehibe rehetra. Ny ankoatr'izay any anatin'ny armoire hafa. Dia aleo amin'izay angamba aloha hidiana. Okay. Izay angamba ny amin'iny ny ato amindray ny poketrako kely vitsivitsy. Dia ina moa cache-nez sy foulard rehetra dia poketra avy Madagasikara efa simba izy ity. Dia kasikety. Izay ny eo. Izay aloha hidiana zany. Engany mba tsy mihetsiketsika be izy ity zareo alako sy ny dimy aloha. Dia rehefa mijery avy eo amin'ny armoire avy eto makaty dia berceau an-jaza. Mazava ho azy tsy ao zaza. Miaraka amin'ny dadany aty avelany aty izy amin'izao. Dia berceau-ny misy organiseur ohatra izao. Tena manampy be mihitsy io fa amin'ny vidéo maman zany ataoko amin'io. Dia ny ao ambany misy ny couche-ny couche mbola tsy nampiasaina dia misy ny kilalao. Dia avy eo amin'ny ito zao varavarana manao anao. Dia maketo amin'ny vanidiako eto. Tonga amintsika ny andany fotoana kelikely. Salama. Te hanao film eto ary zareo fa somary maizina eto rehefa mandritry ny andro izao dia tsy dia mety loatra. Sady matetika koa irenam-piala matory ato foana. Okay, alonga mba tomboketo ve sa tomboketo? Tomboketo zany. Ito ary fatinetana kely ambadika ny varavarana indrotra ka tianareo hita. Ito zany ny ranomanitrako rehetra zany mazava ho azy dia deodorant. Ranomanitrako rehetra eto daholo ny favoriako zao mbola hita. Eto zany favoriako mbola nitehiriziko eto mbola misy kely ao anatiny dia tehirizina ao aloha fa ariko ihany iny rehefa kelikely iny. Dia ankoatr'izay tiako favoriako anankiray koa ty Forever Red ty. Avy any Victoria's Secret dia bombshell teo dia ty avy any amin'ny Bath and Body Works. Dia misy fitaratra kely eto rehatra rehefa dia ranomanitra vao vidiako avy any Victoria's Secret koa roller balls fa ho hitanareo amin'ny haul izy io. Ireo zany. Dia ity koa zany ao anatin'izay. Dia misaketsika dia ny loko menako rehetra ny eto.
ELF, ELF, NYX. Ty zao NYX le izo mo Monte Carlo. Ok. De reto nude, reto ny Wet n Wild, Victoria's Secret. De ny ato ambany ato ny simple ny parfum rehetra zay azo de atao ato ambany ato daholo. Izo misy Gucci, misy Daisy by Marc Jacob, misy any Versace Yellow Diamond, tsara be mihitsy ny fofon'izy ity. De reo ny ambiny reo. De carte kely sy ny sisa ao anatiny daholo. Ny misy ny écouteurako sy hitako izay naviany. Mais bon, zany asiko ny simple rehetra, simple mono simple ao daholo. De ny eto amin'ny sisiny eto ny borosy, ny ankabeazan'ny borosy ny tarehy, de ny borosy ny maso. De maheto indray tsika. De ito zany misy ny zavatra rehetra ampiasaiko isan'andro matetika, zavatra ampiasaiko matetika ohatra zao hoe le NYX Showtime mascara, L'Oreal Infallible ampiasaiko matetika. Lasa tiako koa ty Clinique fond de teint iny. De mazava ho azy misy ny poudre koa eto, Rimmel poudre matte, stay matte by Rimmel. Misy Jordana pomety. De misy ny Rimmel ihany koa izy ity bronzer. De reto moa zany tsara kokoa mitsangana ohatry zao de apetrako eto. De reto ny éponge. De reto indray ny eye primer rehetra matetika ato daholo. De borosy ambony kely amin'ny sisiny reto efa firy taona nahazoako an'itony. Ty le Hello Kitty Sephora collaboration nividiko. De asehoko anareo ny fonindreo rehefa avy eo. De miditra eto ambany, midiny eto ambanitsika misy an'itony éponge fampiasako isan'andro Elite. De ny eyebrow kit ny ELF fampiasako isan'andro ihany koa. De SOKAFY ohatry zao ty de hitanareo eto bon, ito zany tsy tokony ampiasaiko satria fotsy loatra amiko, fa vidian'ny vadiko manko anankiroa de ty fotsy loatra de le anankiray ny nety. Ity backup an'le Jordana hitanareo tetsy. Tiako loatra izy. De ireto ny color pop lokomena, de ty H&M de reto color pop ihany koa. De ny ato ambany ELF bronzer, de hand sanitizer madinika. De ny ato ambany indrindra ato ny ELF loose powder le correcting yellow sy itony re. Osapanareo itony. De somary ngezangeza ohatry zao de mety tsara, omby tsara ato anatiny ato de apetrako ao. De izay ny amin'indry zareo mihodinkodina tsara ohatry zao le somary hafa kely fa boribory. De eto koa mbola misy échantillon que mono samples, échantillon ny ranomanitra ny tato de tony le bon travel size reto fa tsy échantillon, travel size Urban Decay sy The Real push-up liner zay efa hitanareo tamin'ny vidéo ako. Tiako be mihitsy reo anankiroa reo. De raha mijery eto ambanitsika, ny ato angamba tsy de intéressant fa ny poketra wallet koa, de ny solomaso anankiroa tsy hitako ny foniny angamba anaty poketra koa any. De ito misy
misy famantaranandro iray. De ny atao ampovoany sokafana ohatr'izao. De reto zany ny eyeshadow palette keliko, zany hoe aseoko anareo ny lehibe fa reto ny kely. De reto zao ny lokomena anankiroa ambony tiako mihitsy le packaging nito, de zay ny tena nividianako anazy fa tsara koa ny lokon'izy ity. Ty le fahitanareo nampiasaiko tao anaty tutoriel, tao anaty fampianarana vitsivitsy tamin'ny hard candy velvet mousse matte lip color rouge à lèvres rouge à lèvres matte by hard candy. Reo anankiroa reo zany ny ananako, ty mbola tsy nampiasaiko mihitsy fa fotsy be loatra ho anako le izy. De ity avy any BH Cosmetics. Tamin'ny voalohany ohatran'ny sarosarotra ho anahy ihany mampiasa anazy fa avy eo nety be ihany le izy. De ito avy amin'ny H&M. De ito tokony marina, tsy haiko inona ny ataony ao fa io le tranon'le perversion mascara itsy ambony etsy. De M Cosmetics tsara be koa ty fa tamin'ny voalohany koa tsy tiako izy ity de lasa tiako be avy eo. Tsara be mihitsy ny manjamasony. De ito ny elf palette blush palette zay fahitanareo de ty efa fanaoko matetika ty tamin'ny roa taona lasa zay avy any Victoria's Secret. De mbola misy ao anatiny ao. Ito avy amin'ny Maybelline de Nudes. De ty ray ty avy amin'ny CoverGirl. Tia Roses True Naked CoverGirl. De ty ray ambony ty Touch Tones. Ty avy amin'ny Kardashian Beauty. Tsisy ilaivana azy izy ty fa be bon. De mihetsika eto amin'ny ilaneto tsika. Okay. Mety amin'ny ilaneto ny bare mineral rehetrarehetra ananako daholo. De color pop eyeshadow, zany hoe manjamaso avy amin'ny color pop anankiroa ny ananako. De Sephora eyeshadow koa anankiroa izy eto. Ty le tena tiako be mihitsy ty tao amin'ny best of 2016 izy ty. Tsara be mihitsy ho an'ny fety. De color pop anankitelo ka ny eyeshadow ananako ato, manjamaso telo. De miditra eto indray tsika. De concealer sy highlighter daholo ny hitanareo ato. De mascara, concealer, highlighter, mascara, highlighter. De ty anankiray ty ihany no eyeshadow. De reo anankiroa reo koa zao concealer. De ny eto indray izay rehetra tsy omby ato zany. Ty tokony makatoka ity raha. Tokony makety ty. Iny concealer tiako indrindra iny de ataoko eo foana amin'izay mora alaina. De reto zany eyeliner, lip liner, zay rehetrarehetra zay eyeliner sy lip liner daholo. Tony zao tokony arina amin'izay fa efa maina. De ajanoko ao fotsiny aloha izany amin'izao. De zay ny amin'iny de hidiny eto tsika. De ny ato zany araka ny hitanareo amin'izao de fond de teint daholo. Ty zany ny Urban Decay zay ampiasako matetika de matetika mihitsy de ataoko ato. Ny ankoatr'izay masque fandraisako tamin'ny video anankiray koa reto. Sheet mask izy reto fa tsy masque ohatran'le mahazatra fa tsara be mihitsy. Masque-ako rehetra zao Sephora, ty zao avy amin'ny Walmart, ny Tony Moly. Masque. De ny fond de teint reto. Fond de teint sy bébé crème. Ohatran'ity zao misy bébé crème iray ato. De ny ambony zany reto zany ny fond de teint kory zareo Izy ny Too Faced Born This Way. Mbola tsy de tena tiako loatra izy ty ny favoriako, ny préféréako moa zany rehefa niteneniko hoe etsy ambony etsy daholo fa ny eto zany ny ambony
efa misy efa tokony ho arina koa reto ty irery ihany zao ny face primer up ty fa mi cover girl. De reto rehetra reto a fond de teint ty zao indram-pandeha ihany nampiasako sy de maty tena manamaina be tarehy be mihitsy izy ty raha ohatra ka olona be menaka be mihitsy ny tarehinao de ty no ampiasainao. Ty tamin'izaho be vokany nampiasaiko fa tena be menaka be loatra mihitsy ny tarehako fa tena hito ihany ny tena nety tokony efa hitako alohan'ny mariage ary io alohan'ny soratray moa zany de amin'izay iny no nanaovako satria tena nety be tamin'ny tarehako izy iny. De ohatr'izay io le Milani correct and conceal and perfect 2-in-1 foundation ty ny L'Oréal Infallible Pro Glow mbola ataoko revue koa izy io. Matte and poreless foundation Maybelline tsara be mihitsy ty. Eny izy rehetra zareo ito zany ny seza fipetrahana eto de ny fato-korotana kely eto tsy jerentsika. De ito ny atao hoe table de nuit aingaikaingana zany hoe mbola misy table de nuit ho avy ihany fa zao zany aloha ny ataontsika mandrapaha. De hitantsika eto Garnier micellar cleansing water ty ny fanasorako maquillage isak'alina. De vitamine tsy maintsy ilaina de ilaina multivitamine isan'andro de vitamine ny zanako. Remote control remote control atao anatiny ato zany misy ny coton sy ny sisa zavatra vitsivitsy ilaina. Cube cam fanaovana vlog ohatran'izany kama tsy sokafantsika ianao na. De ity ny cahier YouTube zany hoe zay hevitra rehetra ananako sy zavatra rehetra ohatr'izany de ato daholo de ity calendrier na planeur zany zavatra ilaina atao mandritra ny volana. De ny ao ambany ao document important ihany koa. De ny tabletako io de ny fandrinanay de mety koa somary fato-korotana ihany fa document important koa ny ao de zavatra tokony atao anatin'ny armoire angamba ny ambony eo. De ny eto ohatr'izao indray zany ny eto alohan'ny fandrina sarinay telo mianaka tamin'ny izay andeha hody nitondra ny rina-piala andeha hody voalohany indrindra 4 semaines izy tamin'io 4 herinandro. De ity reto ny fonon'le Hello Kitty Sephora lazaiko anareo teo fa firavaka no atao anatiny ato apetrako ato satria betsaka loatra firavaka ako de tsy omby an'le zavatra azy ambadika atsy. De ato anatiny ato koa firavaka mianaka koa ny ato rina-piala tena be firavaka be afa amin'ny dadabe sy bebe any. De ao anatiny ao daholo zany de misy anahako koa ao. De smart TV ito zany anay sy rina-piala koa zany ty anankiray ty de tsy ho sokafako. Ny ato zany ny bon Andao slip sy soutien ohatr'izany de tsy asehoko anareo angamba fa taona faharoa eto angamba ny jean de akanjo fetina mivoaka. De ny ato ambany ato pyjama sy ny sisa. De eto ambony eto indray tadidinareo ve io rose io zareo. De ito zany piggy bank ny rina-piala ito de rose bon. De ity moa zany modem-ny télé. De ny ato akanjon'ny rina-piala bakiraro sy ny sisa de biby efa mila manasa lamba ako. De reto koa biby le mitaty ny ivony somary hafa le style fa tena mety be mihitsy ny indrindra fa izy le maniry nify. Tony zao afeniko ato aloha mbola tsy mahazo mihinana an'itony izy fa anisan'ny cadeau tamin'ny Noël ty bonbon chocolat moa zany nope. De akanjo kely reo akanjo fanaovany ato an-trano. De ny ao ambany
bon ny ao ambany moa zany bodifotsy sy ohatr'izany de bon tsy intéressant. De misy aketo amin'ny sisiny eto indray atsika ry zareo de ito zany ny côté firavaka. So firavaka koa hitanareo amin'ny haul izay efa nataoko koa ty. De reto ny firavaka ambony tiako arina daholo reto fa tsy mahasosotra be anahy fa le pendatif fotsiny tiako hajanona. Ety efa nahako efa hatramin'ny zako 6 taona cadeau d'anniversaire-ako tamin'ny 6 taona sa 10 taona avy amin'ny mamanay tena volafotsy io. De reto moa zany firavaka avy amin'ny Charlotte Russe Fashion Nova avy any Madagasikara. De ito le nilazaiko anareo ito fasiko ny firavako. Ito reto vao nividiko vao haingana de vao azo tao amin'ny azo avy any amin'ny postra. Bon tsy haiko hoe aiza ny tiano nijanona fa ato zany reto zany peratra rehetra. De reto peratra bague de fiançailles de peratra tamin'ny Noël teo, cadeau tamin'ny Noël avy any amin'ny maman David. Ety peratra Gucci tsy anaovako mihitsy le izy de lasa arafesina amin'ny farany fa bon. De hitanareo zao fa efa feno ny ato de ny ato ambany moa zany ny volamena sy volafotsy rehetra de efa feno koa ny ato de zay no anasiko an'le sasany ao anatin'le Hello Kitty teo. De araka ny lazaiko teo hoe ty vao azoko vao haingana hitanareo anatin'ny haul ihany koa izy ty. De tia le colis anaovako amin'izao anao ato. De ito ny montre Kate Spade. Montre Kate Spade. De ny ambiny eto angamba say de fatokorotana koa ny fa zararahina. Misy esi ato aminay fa ny vonoko satria mitabataba be io raha ohatra ka alefako amin'izao de tsy hainareo za. De ito zany ny varavarankelinay rehefa vao mifosa de zao ny hitanay. Azararahina ihany koa ty curtain ty rideau ty fa sa soloina androany io. Mais bon, so zany ny eto de ngamba efa hitanareo ihany ny ao ambadika ao satria efa nalaiko video tamin'ny video maromaro ary zay. De ito tipo io fa seza kelin'ny rinabala de ny kitapo. De ito ny armoiran'ny vadiko. De ito zany no manao editing, manao montage ny video sy ny sisa. Io zao ny micro io.
de zay eto a fasina madinika ny ato fa be madinika be foana da vita rehefa tonga ato an-trano de apetraka eo io fa mandreraka be anao le madinika manerana trano de ty avy ny Madagasikara mazava ho azy de crayon sy ny sisany de external drive de zay zareo zay ny rehetrarehetra avetinareo de raha amin'ity angle ty indray zany de zao ny hitanareo. De tsy varavarana hitanareo itsy midosy ny aho fa tsy ho jerentsika androany ny dosy fa sokafako kely fotsiny zay ny dosy. Ok, de veloma daholo ary misaotra anareo nijery de manaraka indray eo veloma misaotra anareo rehetra nijery an'izay vidéo zay cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto mba s'inscrire na subscribe s'abonner amin'ny chaîne ko amizay anareo mahazo notification rehefa misy vidéo vaovao no manampy anahy be ihany koa zay. Cliquez eto amin'ny vidéo manaraka de aminaraka indray ry zareo veloma daholo.